inona nefa ny zavatra haitsika fa raha tafavoaka atao anatin'ny fahavezozana ny zanak'Israely dia hitantsika fa ny problème voalohany izay natrihan'izy ireo dia ny fisin'ny miaramila egyptiana izay fantatra lalana iny nanaraka azy ireo ary zavatra hita dia ho faty ve saovelona zany zavatra tao anatin'ny sainy tsy raha dia tonga nanatao ilay intervention baravera ary misisy ny fampiasaina rehefa mitapoana ilay masomanena dia naniny ny sarako ary izay diavy zanak'Israely dia tany maina tafita tao anatin'ny zavatra iny zanak'Israely dia inona moa ny zavatra misy ny teny tamin'izy ireo Andriamanitra teo ampototry ny teny Sinai ary tao anatin'ny teny anankiray izay nataon'Andriamanitra dia ny hambean'izy ireo tany ary ny tany io efa nipamitenay inona nefa zavatra misy ny vezivezy tao amin'ny tany efitra ka eto ihany dia ambarantsika fa na dia tao amin'ny efitra izay misy zanak'Israely Andriamanitra nanezaka nanao fitiavan-trano ka ilay telofolo izay nambarany dia mbola navelany kaity ary zay ary tonga ny anaran'ny hoe Deuteronomia teny anakiroa izy koa Deuteros Nomos na koa Nomos lalàna Deuteros faharoa na fanindroany zay milazantsika fa eto ty Deuteronomia ty zany Andriamanitra nanome fanindroany indray ny lalàna ary ao anatin'ny lalàna anankiray izay navitran'Andriamanitra ny amin'ny atao hoe fambanina na asa fambanina ohatretsika ny faharoapolo Jesosy inona ny zavatra hita amin'Andriamanitra ilay sapia dia mazava ilay teny eto hoe fa ny mpaminany zay samy hilaza teny amin'ny nama nefa tsy nasaiko nolazay na izay miteny amin'ny anarana Andriamanitra dia maninona sara atao inona zany ny hevitra teny zany fa zosotra hoe miteny n'Andriamanitra ihany no miteny maninona tsara ny teny Andriamanitra miteny marina fa tsy zay fololona anankiray ary mampalahelo zany izy raha marina fa zava-nisy zany tamin'ny fotoana nanovatana io raha rosa ny fotoana nanovatana zany c'était en 1406 talohan'i Jésus-Christ efa nisy mpaminany maro nipitsa Jesosy eroa ary ino no zavatra izay verina fa namandesaina manetritritra izy rehetrarehetra dia samy milaza fa hoe mpaminany Andriamanitra nefa zavatra fantatra tsy teny n'Andriamanitra no toriny sy ambara tsy teny n'Andriamanitra no toriny sy ambara rehefa inona no ifandraisan'izany ity andro karety voalohany raha mitsanga ilay
hoe nitezon'Andriamanitra ihany ma isika rehetra dia noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay faraseho teo miazo fijaliana dia mazava amin'izao toko fahatelo andiny enina ambin'ny folo hoe fa toy izao fitiavan'Andriamanitra amin'izao toy izao nomeny ny zanan'atokana mba sy hovery izay rehetra mino azy maharana arak'izany avana inona no sitrapon'Andriamanitra dia zao enao a sy hovery no sitrapon'Andriamanitra izay fiavana no mahatonga n'Andriamanitra amin'ny sisika tsy samy miandro ny zanaka Israely ihany fa miandrontsika amin'izao fotoana izao koa ihany dia tian'Andriamanitra tsy hivery satria ny tsy miaina ilay tenin'Andriamanitra vrai dia mahavery. Aloha izay manomana zao tontolo izao dia mahafinaritra raha toa rehefa mamitsidika akaiko teo izy dia milaza hoe zaho zotra manana zavatra zarainao dia inona ao dia mazarainao izy dia raha mamety nirma dia vita hoe eo ihany le zavatra resava fa mitandreny tao Facebook nahitana azy dia ireto no zavatra misy hoy ny mpanoratra ny olona rehetra teraka tamin'ny volana janvier zay dia maso ny olona rehetra teraka tamin'ny volana febroary mpanjaka ny hatendan-kanina ny olona rehetra teraka volana masa dia mpanjaka ny sarda ny olona rehetra teraka tamin'ny volana avrila mpanjaka ny fahendrena dia eto zany satria za tsy tehijoro misy an'izay mpaminany zay fantatra fa tsisy dia mitirynareo any zay no amitandrenan'Andriamanitra antsika izy olo miteny ary inona no mba aiza mitenin'Andriamanitra misy hoe volana aprily dia io olona ty zany mpanjaka ny fahendrena aiza na hoe ekonotita namatomazy ty kilazana fa misy tokoa ny olona mpaminany kanefa tsy tenin'Andriamanitra no afafiny fa zavatra mifinono ny saina fotsiny amin'izany ary zany no ampitandrenan'Andriamanitra ilay taonanao andinitena efa imetaka ianao mihina hoe efa imetaka ianao no nandrehitsy azy dina moa fa ny radio RTA zay fantatsika efa hoe voamarainany izy efa miteny zao zao na ihany tonao no atsika rehetra ianao mba teraka tam'izao dia asa manao am'izao io fa tsy mety aminao fa ity no zavatra tsara anao dia ianao ndray a raha teraka tam'izao anao azao dia ino zao zavatra misy olona tsy miaina izy fakany manaka dia le tenin'Andriamanitra aiza dia sehozy ny bazary ianao zay efa miaina tahaka zany a ianao maveniny kehitriny ary lazana fa sampiavanao ny tombony tsy tiany ianao ho very ihany fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia
volonté dia mahitsika hoe miarakantsika rehetrarehetra ahoy ianao manao ataontsika ahoana no afantatra ny teny zay tsy nolazay no Jehova ka izany azo atao ihany mamantatra ny teny jiaby amin'Andriamanitra zany hoe ny teny zay tsy tenin'Andriamanitra tonga dia fantatra ahoana ny fomba amantarana azy mamaly azy ny faharoapolo miaraka antsika hoe Jehova mosy aminany sy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny zay tsy nolazainy Jehova izany ahoana ny amantarana fa tsy tenin'Andriamanitra ny teny anankiray dia voalazy hoe fahatsotro hoe tsy efa ny zavatra amary ary tsy vita zany tsy tanteraka azany nofonofo fotsiny angano arira ary bezay akonolonao angano arira raha tsy resatsika fa ao amin'ny Facebook ihany no ahitana zavatra maro olona anankiray zay narary ary fataonany mafy narahiny dia tonga nanatony ity atao hoe pasteur anankiray dia ny pasteur inona no mararinao dia inona no mararinao manankarina izy fantanina izy dia misy vaniny dia eo izy tonga dia inenefa zavatra hita dia olona nantarany mbola mijoitrika tsy rezaka fotsitsika fa tsy hoe cancer tsy vitazany koa maro eo karazana atao hoe olona lasa azy ho izy mihitsy fanjavatra fantatra raha mamety nareo toezakazatsika amin'ny roapolana fahaefatra ndavakina ny faharoapolo hatramin'ny faharoapolo inona zavatra hitatsika miarakantsika rehefa manaka faharoapolo hatramin'ny faharoapolo manino izy anaka dia ny teniko atolano sonao iainy filaza asabeka iara eo masonao izy fa rakeko ao ambonao fa aina ho any mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'iny inona hoe avo mahatonga fahasalamana zany manahy ny tenin'Andriamanitra tika fa ny tena marina ny olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra ny olona manokena tsofona amin'ny tenin'Andriamanitra ary ino fa ny olona mirakitra amin'ny fony ny tenin'Andriamanitra zany mahatonga fahasitrahana fa tsy ray amamany fotsiny milaza hoe
inona to maro olona miazamiasa mandeha tsy vita zany koa raha mandeha tsika amin'izao fotoana zao fa anisan'ny saitra zay velona fa matanjaka be amin'izao fotoana zao raha Yeshua ary mampalahelo izy amin'ny famatona olona ary izy no tena fotoana raha tsy katolika dia efa tsy kely zay ihany raha tsy katolika dia efa tsy kely manosary satria ny olona tsy manyorona Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra fa tany izy vao nandeha tenin'Andriamanitra hitany fa ohatran'ny toalo ilay teny zay avary kanefa iarahana malala hafa ny fotokono zany Yeshua zany dia fantatra fa tsy fototry ny finoana kristiana amamy ny fiangonana ny fotoana zao lazaina fa hoe miorona fa miorona araka ny fotonombelona fotsiny amizao fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra hanika zavatra force foana ny zavatra zay dina moa fa apoitra tsy andinika fotsitsika fa tsy hoe zany Yeshua zany raha misy ny fiangonana tsy tian'ina dia ny katolika sy ny kristiana ahoana zany fivavahana mana ratsy dina moa fa mangahary nefa Jesosy Kristy avy izy tonga toe tompa dia mazava ny teny hoe didy vaovao zonoleko anareo teny mba ifankatiavana mba tsy horava resaka dia apetraka atsika ny fahamonina ny tenin'Andriamanitra ihany no teny mamonina tsara ary fantory ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray dia ny zavatra manaraka ny fantenana zany aho nananase Jesosy Kristy ka nambarany jaona izy hoe Jesosy Kristy araka ny jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany fa jaona toko voalohany andiny voalohany hoe tamin'ny voalohany izy ny teny dia taon'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra atsika tsara rehefa teny amin'ny olona masina ary matory izy nety rivotra ary ny sakofo ny rivotra ny olona verisana hoe mifatsika fa rehefa fimoahana ny foasina Jesosy manina mitsara tamin'ny rivotra dia nanina rivotra mitsara azany a ilay fahamarina ny tian'Andriamanitra itoeratsika ama-Andriamanitra azy adina no fa ma-tenin'Andriamanitra ny Jesosy tanteraka ilay ny fitsarana ilay atahaka zany koa raha ny tenintsika Kristy zay tenin'aitsika loatra matiny fahaky amin'ny vola ny fahavalakolokono ilaza manaresaky namako taoena zay kasakapona sy mavesakentana maizao dia sy matrivany mambaika mitokotsika izy amilaka hoe za ifanakina Jesosy fa le hitako mbola mavesaka hoe zany ifanakina za fanaraka eteto mavesaka ihany matoa mavesaka lay entana satria soinao ihany lay entana zay le zava-misy miditra tety anao laza hoe tona ny mavesaka anao Jesosy Kristy nefa nivoaka anao mbola teneny nentinao ihany le entana dia zagaka ihany le anao mbola mavesaka entana ihany
Sosial Sibak Bafati Arzantia Valentina Imantra Andiensi Ketele Wetina Mimana de Sobresidensi Santika Samativa de Sobresidia Tudo Porti che fanno propaganda di mamma e famiglia di azione io fuori la famiglia di esatto nulla la mattina di vera che la alla dirigente che è molto trattato alla storia tutti che ci siete avanti alla figura parentini Oka tema di notte si parla di non ha si chiede a sentire un si chiede ma vera la mattina si dice cara stamattina che alla intera qui non facciamo proof a mattina di notte dia Asdalina name secondo sai santo momento la santo scompuna amletore fata dia una mattina di Nazar Bilis di Comarano Remaslo ma Massimo Nagami Fantino comunque guarda Zeregia siamo tornati dia siamo Nascono la notte degli anni, fa solo significare, consigliare, salutare. Gesù Cristo luci tu, unire tu papi fu, Allah imam dan siga.